ary asandrato ny feo fiderana azy. Ny mpanao salamo dia mandrisika mba hisaorana an'Andriamanitra, ampiakatra ira fideran'Andriamanitra. Ary izany koa no tanjon'ity fandarantsika ity. Koa dia falindray mandroso ao tokantranonao amin'izao takariva izao. Fa maromaro ianareo no miandry, ary efa vonona hiara hiderin'Andriamanitra miaraka isika atao anatin'ity fandarana ity. Dia raintsika ny tompontsika ary asandratsika mandrakariva ny anaratra satria tsara amintsika loatra izy e. Tena tsara ary mpanao ny tsara ihany koa. Notantanao antsika mianakavo nandritry ny enemana ary nomeny ny fiarovana sy ny fahavelomana narovany tamin'ny zava-dratsy rehetra, ny arety mandringana amin'ny fanapozinana sy ny sisa, dia indreto tafavory Andriamanitra hidera azy anome voninahitra azy. Koa dia isaoran'Andriamanitra no izany fitahiny amintsika izany. Ankehitriny dia manasa anao indray ary, andao hiaraka isika, andao iray fo iray saina isika hidera ilay Andriamanitsika satria mendrika azy loatra izany. Amin'ity androany ity dia manambahiny indray izahay teny Chorale Miradia. Vitanareo reo andrinako ireo izy. Vonina izy ireo hiaraka iray fo amintsika koa hidera izany Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara izany. Koa tsy tazonanao ely ary tsy amelanao ohatra ny angetaeta eo am-pitoeranao, fa andeha avy hatrany raisika ny fosiny saina hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny Chorale Miradia izay vonina hanandratra amin'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny talenta sy ny fahamezam-pahasoavana izay nomeny Andriamanitra azy. Akatoerana ary dia andao iray fo amin'izany fideran'izantsika. Davary. Ufutsi
Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay tapany voalohany niarahana tamin'ny Chorale Miradia izay. Ny sandratra tokoa ny fiderana. An'Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo ary isaorantsika izy ireo ny amin'ny talenta izay natokany hideran'Andriamanitra. Amin'izao aloha ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa izany dia andeha handray kely ny ten'Andriamanitra isika. Efa mahazatra antsika loatra izany ato anatiny ity fandarana ity. Ka ny taontsana dia ny ahatonga antsika ho mpideran'Andriamanitra. Tsy hoe amin'ny fotoana tahaka izao ihany fa mandritry ny androm-piainantsika mihitsy ho mpideran'Andriamanitra. Ka ao amin'ny Jeremia toko faraka amin'ny 30 no angalantsika tsoakevitra fohy sy anasongadinantsika ny toetra n'Andriamanitra izay tokony hiderantsika azy. Jeremia toko faraka amin'ny 30 izao no soramandry kely amin'izany bokin'ny Jeremia zany hoe ny famindram-po ho an'ny firenen'ny Israely sy ny fanekena atao aminy. Nanaovan'Andriamanitra fanekena ny zanak'Israely. Ary izao no tenen'Andriamanitra eo amin'ny 9 faraka amin'ny 30. Indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Efa nanao fanekena ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra tany aloha. Fa eto ho avy indray ny andro hanaova ny fanekena vaovao ho amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Fa inona no nitranga matoa Andriamanitra nanao fanekena vaovao ary toetra tokony hiderantsika azy mihitsy ny zavatra nitranga teto. Eo amin'ny 9:30 dia izao no zavatra nitranga. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izao no vadiny ho Jehova. Eto zany ny zanak'Israely dia tsy nahafeno ny fepetra ny takian'Andriamanitra
tamin'ny firaisana tamin'ny fiarahana taminy fa nivadika ny fanekeny ny zanak'Israely ary tsy nandray azy ho tompony, ho andriamaniny, ho vadiny hoy ny tamin'ny andro Jeremia eto. Nivadika ka vokatra izay zavatra izay dia nanao fanekena vaovao Andriamanitra. Fanekena vaovao tsy toy ny nataon'Andriamanitra tamin'ny telorazany izay nivadika taminy. Endre zany hatsaran'ny fitiavan'Andriamanitra. Sy anao ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, izy mihitsy no mialo lalana hahatonga fahasambarana ho antsika tsiraray avy. Toetran'Andriamanitra tena tokony hidarantsika azy. Izany toetrany mitady ny fomba rehetra hanavaozana indray ny fifandraisana eo amintsika sy eo aminy. Tsy nahafeno ny fepetra ny zanak'Israely dia ny hevitra hitan'Andriamanitra dia nanao fanekena vaovao. Fantamatsy ny fironana raiky tapisaka eo amintsika taranak'olombelona, mivadika aminy, tsy miaraka aminy ary manosy bohitanana sy mitody damosina azy asa. Dia izy no manao fanekena vaovao mba hahatonga ilay firaisana indray eo amin'Andriamanitra sy eo amintsika. Tena zava-dehibe tokony hidarantsika an'Andriamanitra izany. Ary ianao any tokantrano any, izahay izay mireto dia manana toetra tahaka ny nataony zanak'Israely koa eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hoe tsika ny tsara no miava dia midera azy ankehitriny. Tsia, mitovy isika, tsy misy marina na iray aza. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, ilay fanekena vaovao, fanekena mandrakizay, dia ndeto isika mbola vohy ary mbola vonina hiderin'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra noho izany toetran'izany. Ina moa ilay fanekena vaovao eto amin'ny 7:30. Fa izao ny fanekeko, fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany, ho Jehova. Ataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soratako ao ambony. Ary izao ho Andriamanina ary izy oloko. Izany ilay fanekena vaovao ataon'Andriamanitra. Ho soratan'Andriamanitra ao an-tsainy ny lalàn'Andriamanitra ary ho soratany ao ambony. Tao amin'ny tendrombohitra Sinay dia nosoratan'Andriamanitra tamin'ny vato fisaka ny lalàna. Eo amin'ny any amin'ny Deutéronome 4 no misy an'izany. Fa rehefa avy eo nosoratany tamin'ny boky koa any amin'ny Deutéronome 7:30. Nosoratany tamin'ny boky ary nasainy tehirizina mihitsy Mosesy hoe ty boky ity nosoratana ataony lalàna. Fa eto zany tsy nianina tamin'izay Andriamanitra, fa ny tiany atao dia ho soratana ao an-tsaintsika mihitsy, ao am-potsika ny lalàna. Satria io lalàna io dia tsy tokony ho valany fahamarinana fotsiny miseho ety ivelany, fa tokony loharanon'asa mihitsy hitarika asa ianao hanana fitondratena tsara eo amin'ny fiarahamonina. Ka dia tian'Andriamanitra soratana ao am-potsika sy ao an-tsaintsika. Izy no manao izany ary izany no tokony hiterana azy. Andriamanitra tiantsika loatra izy dia manolo tanana amin'ny zavatra rehetra. Ary eo amin'ny ambany dia izaho Andriamaniny ary izy oloko. Izany ange ny tena tanjon'Andriamanitra amin'ity fanekena vaovao ity. Ny ahatonga azy hanana toerana tsara eo amin'ny fiainanao, ho Andriamanitra ao ary ianao kosa olony. Izany tokony hidarantsika anio Andriamanitra io. Tsy navelany isika ho faty tao amin'ny tsy fahalalana na tsy hahafantatra ny famonjena azy atolony. Ny toetra tokony ho tanantsika eo amin'ny fanarana azy homeny izany. Ary izay no tena tsara hiderantsika azy. 9:30 marana anazy dia izao no tenenin' Jehova. Izao no lazain'i Jehova izay manome ny masoandro fahazavana amin'ny atoandro ary ny filahatry ny volana sy ny kintana ho fahazavana amin'ny alina, izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany. Jehova Tompomaro ny anarany. Hoy Jehova, raha miova ny laoka izany filaharana izany ho Jehova dia hitsahatra tsy ho firenena atrehako mandrakizay kosa taranak'Israely. Raha miova eo anatrehako izany filaharana izany, ohatra ny asehon'Andriamanitra mihitsy ny filaharany filaminana eo amin'ny zavaboary. Ny masoandro manazava amin'ny atoandro ary ny volana sy ny kintana manazava amin'ny alina. Dia ozy hoe raha vao tsy izany intsony no mitranga dia izao atsahatra tsy ho firenena intsony koa Israely, tsy atsoko oloko intsony. Kanefa mandraky tiany androany dia mbola izany ny filarana tian'Andriamanitra aseho izany, fa maharitra mandrakizay izany fanekena vaovao izany, maharitra tahaka ny fandimbiasan'ny volana sy ny kintana ary ny masoandro. Tena toetra tsara hiderantsika an'Andriamanitra koa. Andriamanitra tsy manao fanekena vetivety tsy hita na vetivety dia mijanona, fa ny an'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Fa amin'ity androany ity dia tiako nisarika ny sainao. Izany nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ary navelany ho ato amin'ny natin'ny teniny izany mba angalatsika toky
tsy fanantenana fa ataony amin'ny zanaka Israelam-panahy ny zanany amin'izao fotoana zao dia izasy ianao ary matoki ianao fa tsy miova ny fanekena izay nataon'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Izany no tokony hidarantsika azy, izany no tokony handratantsika amin'ny voninainy, ary izany no mahatonga an'ireto Chorale Miradia reto vonina hanandratra ny voninainy, satria fantatra izy ireo fa tia azy loatra Andriamanitra, nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra ary tsy mivadika amin'ny faneken'Andriamanitra. Ianao any tokantrano any dia mindeo fa izany koa eo anatrehan'Andriamanitsika. Ho tanteraka amin'ny fiainanao, ho hitanao mivantana ny izany fanekena nataon'Andriamanitra izany, ny fiarovany, ny fitiavany anao ary ahatonga anao ho mpidera azy. Amen. Androany dia nahita zava-baovao isika niaraka tamin'ny Chorale Miradia. Mbola tohizany izany amin'ny tapany faharoa ity dia andeha indray ary ianiko ao anatin'izany fiderana miaraka amin'ny Chorale Miradia izany tsika. Tawary. Aiza numbana
endre izany atsarany hira zay nasanatra reto Chorale Miradia reto, ary manentana antsika mihitsy hiomana fa ho avy tsy elan'ny tompontsika. Anisan'ny toetra tokony hidarantsika n'Andriamanitra koa io fiaviana io. Tsy Andriamanitra lavitra biany ny Andriamanitsika, Andriamanitra tsy mijery mivoarina, fa Andriamanitra ho avy hamonjy ary hitondra ny voary izay nanaiky azy ho tompontsy Andriamanitra hitondra azy hiara iaina amin'ny mandrakizay. Endre ny atsaran'izany hira izany, endre ny fanantenana ao anatin'izany, teraina ny tompontsika. Isaorantsika Andriamanitra androany fa afaka indray nampiakatra ira fiderantsika mianakavy teo anatrehan'ny seza fiandehanan'Andriamanitra, satria mendrika n'Andriamanitra roatra izany. Isaorantsika Andriamanitra tamin'ny fandaminana rehetra, ny fidirana atsera tamin'ny zavatra rehetra, ary isaorantsika izy mbola manome fotoana mandrakarivantsika hiderantsika an'Andriamanitra. Ho azy rery ny voninahitra, mendrika azy raha teo izany. Isaorantsika koa reto Chorale Miradia reto izay nanaiky ho vahiny ny fandarana tamin'ity androany ity. Tena manana fanoloran-tena izy ireo, manana fitiavana hanome voninahitra n'Andriamanitra. Izany no mahatonga an-dry zareo rehefa nasaina dia tsy nandà fa vonona ary nanaiky tamin'ny fitiavana sy tamin'ny fanoloran-tena. Andriamanitra ne hitahiry azy ireo amin'izany toetra izany mandra-piveriny Jesosy Kristy eo amin'ny rahaolanitra. Tiako ny milaza aminareo fa ny hira izay nandeha teo dia eto amin'ity chorale ity mpamorona azy dia ny loholona Abrahama ao aorianao izy teonao. Raha mandry mba manangan-tanana kely ianao mba hitany olona, izy ny loholona Abrahama, izy mamorona izany hira izany. Ary na dia efa ao anatin'ny fahalehibiazana azy dia mbola manome tsiro ny fideranan'Andriamanitra. Saorantsika Andriamanitra nanome izany talenta azy, saorantsika Andriamanitra nanome izany talenta an'ireo tanora reto amin'ny fahaizana mamoaka izany hira izany tamin'ny fanomezam-pahasoavana napetraka Andriamanitra anatin'izy ireo. Engany izy ireo hihira amin'ny ranomasina fitaratra rehefa ho avy Jesosy. Tsy mpirety fotsiny fa hira hiaraka amintsika mianakavy sy ny fianakaviantsika rehefa ho avy tsy ho ely Jesosy. Saotranao koa tany an-tokantrano tany, fantatray fa maro be ianareo, hitanay izany eo amin'ny Facebook, maro be ianareo manaraka mivantana izao fandarana izao. Ary maro ary ny mbola eny an-dalana mandeha mody sy ny sisa ny sisa, fa hanaraka sy hira hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny fandarana. Saotranareo izay tompoko noho ny fitiavanareo anana izany firaisampo sy firaintsaina izany. Mangataka izay, mivavaka izay mba ho tehirizina amin'izany firaisana izany tsika mianakavy mandra-piveriny Jesosy amin'ny rahaolanitra, ho feno fitahinana eny tokantranonao noho ny fideranao an'Andriamanitra. Saotra koa ny teknisiana izay miaraka miasa amiko manatanteraka ity fahandarana ity, maneho ny fahaizana manao ny rehetra, ny fahaizana mampahalalana ny ratoviny, afaka mampita ny fantany izao any tokantranonao. Na aiza n'aiza toerana misy anao tamin'ity tany ity, hitanay ao amin'ny commentaire ao zany, misy any France, misy any États-Unis, misy any Australie, na aiza n'aiza ny eto Madagasikara, dia manaraka sy miray fo ka dia isaorantsika ny teknisiana izay miasa mafy amin'izany. Isaraka isika satria tonga ny fotoana tsy maintsy isarana. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao indray tsika dia hiaraka amin'ireo vahiny hafa izay nasaina. Kanefa alohan'ny isarantsika dia tianay ny mametraka teny amin'ny soratra masina ho antsika mianakavy, hoe tsika mamakivaky ny herinandro hisokatra tsy ho ela, afaka ora vitsivitsy eo anoloantsika. Tsisy mahafantatra ny raha ampitso isika. Ny soratra masina dia midea mihaza mirereny amin'ny ampitso ianao, fa ny avoaka ny rehefa avy eo azy tsy fantatrao. Noho izany dia izao ny tsara indrindra dia manana teny fikasana, manana fanantenana, manana toky amakivaky izany herinandro vaovao izany, ka iteny ho teny omena ianareo, ho fikirinareo, ho entinareo mandritry ny herinandro izay hisokatra tsy ho ela. Ao amin'ny Deutéronomie 1:30 ka ny 9 misy izao teny izao, ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahereza sy mahatanja, aza matahotra na manahy azy, fa Jehovah Andriamanitra no miara mandeha aminao, tsy andao anao na hafo ianao izy ry havana. Na inona zavatra ho setraina amin'ny herinandro hisokatra iny, aza manahy azy, fa Jehovah Andriamanitsika miara mandeha amintsika, mampandresy atsika, tsy mafy atsika. Raiso tazomy izany teny izany, izany toky izany, dia ho hitanao fa ho mpandresy ianao amin'ny herinandro misokatra iny. Ary hiaraka eto indray tsika
sitrapony tompoko amin'ny herin'izao. Ka dia ametraka ny veloma tompoko ary samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetra naiza misy atsika manerana ty votany ty. Anao velomanareo zay tsy ny Chorale Miradia mikopakopa-tanana raha sitrapon'Andriamanitra zany amin'ny herinandro toy izao dia miaraka eto indray sika. Ndao ary veloma tompoko.